Betsaka ny tsena raha ho an'ny fambolena biolojika no resaina ary afaka mbola misokatra amin'izany i Madagasikara raha eo amin'izay lafiny izay. Noho izany indrindra no antony nanaovana ny fampiofanana ireo rehetra misehatra ao anatin'izay fambolena biolojika izay tetsy amin'ny bisy ankorin-drano ny 2 hatramin'ny 5 septambra 2024. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono amin'ny alalan'ny tetikasa Prada sy Kasef no nitarika sy nanome izao fampiofanana izao. Ka tanjona ao anatin'izao fampiofanana izao ny amolavolana paikady amin'ny fampiroboroboana ny fambolena biolojika mba ho matianina eo amin'izay sehatra izay. Ny ministèren'ny agriculture sy ny élevage ary ny pêche dia amin'ny ministère de tutelle anazy an'ireo projet anankiroa izay manohana ara-bolany fanohanana an'izao formation izao dia tena mampirisika zany an'ireo mpisehatra rehetrarehetra ao anatin'ny agriculture biolojika rehetra ao anatin'izao famolavolana n'ilay paikady amin'ny fampiroboroboana ny agriculture biolojika izao dia tena hoe mampirisika an'ireo mpisehatra rehetrarehetra mba tena ho matianina zany secteurny agriculture biolojika izay amin'ny fanatanterahana an'ireo contrat programme anivon'ny ministère izay ity agriculture biolojika ity dia tafiditra ao anatin'izay contrat programme ministère izay mihitsy mba ho tohanan'ny fanjakana dia manohana sy mampirisika an'izay rehetra izay zany atao ministère. Aorian'izao fampiofanana izao dia andray andraikitra avokoa ireo mpisehatra rehetra ao anatin'ny fambolena biolojika sy ireo tatsa-pisehatra amin'izany entina piroboroboana ny farim-piainan'izy ireo.